Inona tokoa ny atao hoe état unitaire? Efa niainatsika zany état unitaire décentralisé zany. Inona ny antony? Ao anaty lalam-panorenana voasoratra ao ny antsoina hoe organisation administrative. De misy ny antsoina hoe structure déconcentrée, de misy ny structure décentralisée. Inona ny structure décentralisée misy eto Madagasikara? Ao ny collectivité territoriale décentralisée. Firy izy ireo de misy telo. Ao ny province, ao ny région, ao ny commune. Fa ny province de zany tsy tenena nefa mbola anaty lalam-panorenana mbola tsy voafafa. Inona tokoa ny atao hoe état fédéral? Ny fédéralisme angery zareo ka fizarazarana fahefana any amin'ny état fédéré. Fa misy foana ny fanjakana fohy be. De izay ny antsoina hoe état fédéral, de misy ny état fédéré. So de mieritreritra ny sasany raha fataony le état fédéré zany de hoany daholo le compétence rehetra. Non, misy zavatra tsy azo zaraina. Inona tsy azo zaraina? Ohatra zao ny fisolotenan'ny Madagasikara eran'izao tontolo zao. De fividina se fokotany zao tsy sahisika nefa tsy maintsy fidina ny gouverneur. Satria tsy akely atsony ny gouverneur ho tendrena raha ohatra ka anao état fédéral zany isika. Misy ny gouvernement fédéral, misy prime ministre fédéral zany ity, de misy ny président ray ihany, président de Madagasikara, de misy ministère tsy azo kitihina fa mipetraka aty amin'ny structure fédérale. Ny vola tompoko de tsy azo zarazaraina. Ny identité de tsy azo zarazaraina. Ny karatra ray ihany, ny passeport ray ihany. Fa misandrahaka mena fahefana ny any amin'ny territoire rehetra any hanao le passeport. Ny diplôme ray ihany. Sa de misy eritreritry koa hafa ny diplôme toliara de hafa ny diplôme de gauche sy ny sisa zay ny antsoina hoe fédéralisme. Anatin'ny état fédéré nefa sy ny état fédéral de misy ny gouvernement fédéral. Firnisana. Tsy maintsy mbola référendum nanaovana an'izany. Misy ny député, parlement fédéral, de bicaméral ny teny fédéral ino ndikany ka bicaméral, deux chambres. Misy ny sénat de misy ny assemblée nationale. Fa ny any amin'ny état fédéré tokony monocaméral le izy. Chambre ray ihany tokony député fédéré ihany no misy zany. Zany mbola pitsipitsy mila efa nisoratana mo ny lalam-pandrenana mahakasika an'izany raha fa irositsika. Rafitra mampahatra ny voaka malagasy no rafitra nitondrana ny firenena hatramin'izay ary nanome tombon-dany ny vahiny ho nambara ny mpanao politika Bianja Rapol. Vokatry io rafitra io ihany koa no natonga ireo mpitondra rehetra izay nifandimby nangalatra teto amin'ny firenena ho hiatra nambara ny Bianja Rapol. Rano ho izy raha tsy anakarena ny voaka malagasy satria ambakay ny vahiny. Ny eto amintsika raha resaka hoe hémorragie ny arim-pirenena ndray de samy manao daholo ny hatram'izay aloha manao ny olo mpitondra fanjakana ambony. Io zany mbola noho ny tsy faharefony ny fanjakana mifehy ny arenana. Ny rafitra misy eto amintsika hatram'izay de rafitra manome tombon-dany ny vahiny. De zay mpitondra manaiky an'izay fandravana ny arena zay no apetraka eo. De ery zalahy zany de ny azony atao sisa tavela de mba mangalatra koa. Satria zany ny vahiny no manjaka eo tsisy fomba hatonga ny voaka malagasy ho anakarena satria ny arenantsika zany de alefa amin'ny vahiny daholo. Ohatra manome ohatra hoe Ambatovy 3% 4% ho an'ny voaka malagasy. Inona moa zany, inona ny antony tokony mbola ampandehanana io raha zany fandehana. De ny fitrandrahana trondro any amin'ny faritra andrefana reny misy 200 no bateau. De bateau de pêche européenne de 5% ny mbo anjaratsika. 45 millions d'euros ny atsika nefa misy zavatra very 800 hatramin'ny 900 millions d'euros very. Any lasany européenne de 45 millions ny atsika. Izany ve de raha vina mandrakizay sika zany sy anakarena zany. Izany rehetra izany no antony anovana rafitra ho hiatra nambara ny ity mpanao politika ity ary tsy tokony hitantana ny firenena intsony izay mpitondra manana toe-tsaina mambotra ny firenena. Mila entitra ihany koa ny fanjakana malagasy amin'ireo firenena ivelany izay tonga mitrandraka ireo aream-pirenena eto Madagasikara. Mba hijery manokana ny tombontsoan'ny firenena sy ny voaka malagasy indrindra fa amin'ireo hetra izay azo amin'ny fitrandrana. Eo ihany koa ny fipetrapetraka mahakasika ny fanodinana ireo vokatra. Eto zany ny rafitra voalohany tokony atao raha resaka toe-karena tsy misy fitrandrahana azo atao
na fifanarahana azo atao raha tsy mandalo mason'ny parlement le accord secret zany de tsy azo atao mihitsy eto hoe président de république reo manao soniany de tsy fantatra na inona na monina mahafaty tsy maintsy mandalo mason'ny vahoaka de ny parlement rehefa mahafaty de tsy miditra ny vahoaka malagasy fa rehefa mahavelona izy atao farafaharatsiny zany amin'ny tany misy olon-keny rehetrrehetra rehefa firenena hendry de rehefa fitrandrahana de 60% ny fitrandrahana igny mipetraka ho an'ny firenena ny 40% ho an'ny mpanambola zay ny tokony atao satria 40% ho an'zareo le manana fitaovana de ho atsika le tompony arena 60% manan-karena atsika razonao fa raha ohatra ny 3-4% aloha tsy manao aloha mijanona ary tokony eto daholo tsy fady anaovagna panneau solaire eto tsy fady anaovagna batterie eto satria io Ambatovia anaovana batterie inona ny antony tsy anaovagna industrie na fanaovana batterie eto alefanao any Canada le izy tsy mety zany karazana pillage ary inona ny antony tsy anaovanao industrie na industrie na trondro eto Madagasikara ton ary de tonga de ny trondrotsika de mandeha any ivelany fanabotrina firenena izany ny olona mbola manohy an'izany tsy tokony hitondra firenena tsy tokony président de république eto izay mpitondra rehetra hatramin'izay dia lasa ataony vahiny saribakoly hoihatra nambarany ity mpanao politika ity ka tsy ekena intsony izany amin'izao fanavozana izao ny aminao amin'ny fampandrosoana amin'ny fivelarana ihany koa amin'ny zavatra izay atao tsy maninona mety fotoana nofinofisana ho amin'ny tsara ihany koa satria miainga amin'ny nofinofo koa many zavatra sahy manofo zany ry nofo io de fotoana ohatran'izao tsika mba mitondra le hoe ampahampotoana iresahana vahaolana ihany koa izay ny tena marina ao anatin'ity raha naty de vahaolana amin'ny ahoana de efa misy antso aloha de ao raisina izy aloha de omena amin'ny manahoana mandrosoa miaraba tompoko eo ary manao ahoana Ambalo fanamarina kely fidy crédit arivo ariary dimy za zay tao smart masamatra miasa de crédit lo apitilo tsisy tafiditra na ray le kikisana io crédit kikisana le kikisana io allo le kikisana carte zany le kikisana oui de nanao réclamation tao zay de le olona mampidiry ianao le hitanao sika de toi io za hoe raha tsy manambola zany de ahoana de me fototra zay le tambazotra teo tsy mety miditra de ka rehefa ohatra raha lefa mitana olotra zany ka mba mampidiry any misy zany le fitarainana tambazotra teo inona mahatonga an'izany mpiara-mizo mpanjifa koa de mba manana andraikitra zahay koa eto le renareo reny le miantso le olona de tafiditra tsy tafiditra tapaka ka mila jereny io fa misy koa raha ohatran'ireny igny eo mampiditra le fany anao amina tsy haiko na de toasa ina le zavatra mialatsiny moa fa amina tambazotra anankiray izy de avy eo anao miditra ao anatin'le inona filazan'ireny le tolotra avy eo de hoe tsy ampindray ny tsy ampiary zato re izy toa de miala ny ary zato fa hoana indray ary zany allo salama ira entompo allo entompo miarabanareo resana miarabampiaino izotika ohatrany hoe ka mipitepite ty fa raha manaky adina rehetra ianao hatramin'izay nisy fitondrana teto mbola tsy hoe tsy lany depite zany de inona zany ny ataka mambaoaka izy miresaka an'le hoe masina avary fa ny mivoaka any amin'ny FB any de hoe 400 millions d'ariary ka zay mihitsy vao masina anankiray zay mihitsy mivoalaza de ahoana moa zany nieritreretana ho an'izany hoe afiaiza zany zany ary volanisy izy anao atao fanagy adiny amin'izany zany mahatonga ny teny hoe manao azafady io resaka organisation io sarotra be zany mahita hoe isany tena koitany aviky fa hitanareo ny resaka terrorisme tonga de misy an'ireny atao hoe kamikazela zany hoe miara-maty amin'ilay olona vonona ny mpamono de tsy hitanao zany zay marina so amin'ny
ka ity resaka kolokolo ty zany efa navelankoratsiraka ny paky tena lalipaky fa tamin'ny andro mihitsy tsy nahapiso ny tena zafa nisy teto zany vonezaka ny tatiralina hoe anafona io fa mbola tsongotra ihany tamin'ny andro navalonanana izy io nanomboka ho fongotra dia iny moa inona ny anjehana azy iny dia iny satria maninona tsy mihinana zany ny rehetra ao anatin'ity hoe fanaovana kolokolo ty ka io zany raha izao endrika misy zao tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana ny anongotana ny fakany fa lalipaka dia lalipaka io satria ireny resahana taminareo teny ireny ara hoe mpitandro filaminana miasa amin'ny alina dia zany ny zavatra ataony za zao teny madany hoe aiza moa ny direction nationale antipolice ty hoe ahafahana mametaka an'izany Etianosy izany direction Etianosy ihany ka ao daholo ny ministère eo akaikin'ny patte d'éléphant dia ao ny ministère amin'ny police eo ao akaikin'ny BC moa ny ety anoloana indrindra dia ao an-damosiny eo zany raha misy an'le lalina le eo anelanelan'ny LMAS-ny BC dia mitsofoka avy eo zany dia any bureau-ny ministère ny filaminam-bahoaka na ny police pirenena moa zany no afantarantsika azy dia raha ohatra manan-javatra tianao ampitaina any dia efa zareo moa hoe ampitao dia tonga any izay ny amin'iny lafin-javatra anankiray iny fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga sy miseho dia atsapana sy ahitana ihany hoe manana toerana lehibe ao anatin'izany ny fanabeazana izay aloha zany le izy satria ndraindray misy zavatra hoe mandeha amin'ny tsy fahafantarana zany le ohatra misy le misy mamitoka mbavan'olona hoe ny olona nafa no misoratra dia ianao indray dia misy an'izay dia lasa mandeha amin'ny kionono ary misy olona vanana koa anatin'io hoe manelitsao dia lasa hoe tena mitatra any amin'ny zavatra tsy izy no mitranga dia tonga amina reny tondrotondromolitra sy ny sisa ireny dia manana toerana lehibe ao anatin'izao lafiny zao amin'le fiaingana dia atao fiaingana vaovao ny lesaka fanabeazana dia tsindro sy hita ary tsapa ihany koa amin'izao zavatra misy iainan'ny firenena zao ary efa andresahan'ireo ataontsika tompona andraikitra sy mpitatana teo aloha hoe tsisy ho adino ay zany nisy adino ao ambadika le adino dia le fitsinjaran-karena le fitsinjarana ny arena sy le resaka fandrosoana sy ny sisa zany ay nisy adino zany tao matoa misy mpitondra amin'ny masamy teny hoe tsisy ho adino tsony manomboka zao fa adinodinonareo zany ny tany an-tanàna tao aloha to dia zay nge mahatonga ny olona io dia le fitsinjaram-pahefana ny resaka eto le manam-pahefana sy le tompona andraikitra politika zany dia tsika merina kely an'iny ihany aho mila mitandrina be amin'le teny avoalokony vava sy le vombolana satria nareo ange nitarika anay dia raha am'ireo zany no misy ny blila ohatra le raisiko hoe manaroroatra ny fahasahirana n'ilay olona any ambany volo na any amin'ny faritrany dia hiteny hoe ka tazominy zalahany Antananarivo daholo le fandehany mila fitandremana be ny zavatra ohatra an'izany na hoe any Antananarivo tsika tsy maninona zany fa ataovy an'io misy zavatra zany tsika zany ta hiteny hoe ireo firenena nandroso ireo dia nahainy rahina zay ihany dia samy mahalala ny dikan'izay miaraba tompoko sotrana mera dahary tompoko tiako hitena tsingavana tesao hoe tondra ohatry ny ahoana ary olona ohatry ny ahoana miaraka aminy no afaka tena mampiseho ary zany hoe miady amin'ny kolokolo zany ny fanjakana malagasy fa io angeny tena fototry ny fahantrana rehetra zay atao rehetra ka mba hijoroanao ny olo marony zany dia tena tratra foana ianao tratrafoana inona hoe ianao efa tena mba misy midikina hoe zany manana famarina zany fa avy indray zalampina mahita mpitenenina aminao dia inona no ataon'ny lalàna amin'izany dia zao raha ohatra ianao fa tratra zay fakapana zay hoe anao kolokolo zay dia mbola ianao indray saziana aloha faty le olona mpandray an'le kolokolo mihitsy satria hoe avy aminao fototra mahatonga an'le kolokolo ka za zany tena raha hienjana ny fanjakana ohatry ny ahoana no afaka aneo tsy refesy mandidy amin'ny resaka kolokolo ty fa io raha tsy misy fiaraha-mientana avy any ambony ohatra hoe avy any amin'ny
manamboninahitra ny gendarme, manamboninahitra ny tafika, manamboninahitra ny polisy, ny administration civile, ny ministère rehetrarehetra izay ao. Io zany le atao hoe ady lutte contre la corruption fa tena zava-doza kely izy. Le firenena zany zao dia tsy fantatra mandringa be ny fandrosoana an-tanan-dehibe sy ny fandrosoana ambanivohitra. Ny antony aty an-tanan-dehibe ianao mahita firosony hoe fanotorana tany kanefa tsy ara-dalàna. Zato mane tsy tokony totopana tany fa tokony fantatry ny plan urbanisme zany hoe ity partie ity tsy azonareo atao an'izao. Ny antony Ory Brito, efa misy ange ny plan d'urbanisme, plan directeur d'urbanisme manana daholo ny tanàna fa zay verina kely indray tsika ry amin'le resaka teo le fampiarana ny lalàna. Marina le tenin'le namantsika teo le hoe mpitondra tahaka ny ahoana no mavita dia ampitsika hoe dia inona le paikady hoentina sy ny fitaovana ampiasaina. Fa raha hoe teny fotsiny io tsy mandefa misy fitaovana ampiasainao miaraka aminy. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Miaraba. Topo radio. Izy indrindra. Nieno an'le tenin'le olona tao resaka raha iaka kolokolo zany tany ambony aloha akoatan'le politisme zany. Mety ny madama zao manana poste zao aty ministère zao. Io ady amin'ny kolokolo hoe dia toro fa misy resavoly amin'ny resaka poste poste de responsabilité tsy ministère zany fa amin'izay poste de responsabilité isan-karazany. Miana directeur amin'ny anina rehetra misy an'izay ahoana io. Tena fa dia misaotra betsaka. Zay le izy. Io kolokolo io amin'le fandraisana ampiasa ambony io zany le isan'le malitsika ny resaka ny fandraisana tsara. Mbola isaka be koa io. Zay angeno mahatsara an'ilay hoe digitalisation tena izy. Tsy le digitalisation ambony latabatra fa le tena izy hoe nitantarainy Brito talohany tamin'ny valo sasany teo zao le hoe reny mpivarotra eny amoron-dalana rehetra reny nge mahazo tike daholo. Zany hoe misy olona mitango vola aminy dia maka izy ny vola iny. Ahoana ny hamantarana an'izay hoe lasa izy ny vola nytangosana tamin'ireo atsoina hoe mpivarotra iny. Ny tsika zao tsy fantatra. Misy ampahany tsy fantatra mihitsy. Dia izay no mampatezitra an'ilay mpivarotra hoe izay ary isan'andro mandoa vola. Aiza le vola lasa izy? Manao ahoana? Allo? Tamberina ndraikitra. Verina kely azafady. Alefa. Ya, zao tindrindra. Resaka kolokolo manaraka anareo dia kolokolo ahoana moa zany? Le mikasika momba an'ireo tany be lehibe tsara namoaka dimy tsy ara-dalàna. Dia rehefa mijoro le izy hiaran'ny lalàna ve le mpitsara manao kolokolo? Ray izay. Teneniny anadà anankiray isaky mivaravarana ny aka manao hoe aza manao kolokolo. Fa rehefa miditra eo araka le nitantaraiko misy olona tany ambanivohitra nilaza fa hoe misy kininina nitapahany olona dia gendarme aminao hoe andana misory eny amin'ny tribunal aloha zay vao manao descente zay. Dia aiza le olona zany avy any ambanivohitra be izy dia hiakatra ny Tananarivo dia lava volana iny. Izay eny le zavatra tsy mety amitoetsaitsika ny le tsirairay tompona andraikitra mila miova. Fa tsy le mpitondra akory marina fa mpitondra zany miova. Fa le tompona andraikitra mihitsy no mila miova. Raha miainga averika any amin'ilay momba ny kolokolo fokely. Tokony hisy olana mihitsy ny fiaritsika eto Madagasikara raha ohatra ka mifanajary ny tany rehetrarehetra mandeha ara-drary. Ka azo ny tany dia mamboly eo dia mivarotra dia miaina ara-dalàna. Milamina, sisy olana fa saingy le kolokolo. Ka dia mahery izy indrindra tompoko misaotra. Ie. Dia mifankahery moa zany. Tena marina le an'le raha neny antso teo fa izay koa mila reny mandray an'le fitoeran-doam-pirenena foana tsika. Any anay eto an-drenivohitra naiza naiza ahoana ary Brito ny ataon'ny olom-pirenena ray raha mahita trangana fandikan-dalàna izy. Maka izy mandeha mazava ho azy
na makany amin'ny tandro amin'ny filaminana akaiky izy na makao amin'ny fokotany raha ohatra zany izy matavatra makany amin'ny tandro amin'ny filaminana. Miaraba to izantsika avy eo. Allo, manao tompoko. miaraba. Miaraba tompoko. Miaraba tompo. Eny ary. Saika ambany hevitra kely rangahy. Ao ary. Eny ary. Zavatra anankitelo. Resaka kolokolo ny ray aloha. Io zany araky ny hoe mpanabetsika vao afahiny hoe mpitondra fanjakana ka raha vao ahitany vahoaka taratra na kolokolo fotsiny na ambaratonga-pahefana inona na ambaratonga-panafahana inona dia ohatry mibokotra akanjo raha vao fandisina any ambony dia fandisina ety ambany. Dikazay zany le mpitondra no tokony mame ohatra mpitondra isan'ambaratonga ny mihitsy misy tokony ahitana taratra n'izay kolokolo zay. Faharoa ny resaka varira. Mandeha be le vidéo vao sambotra ny taty misy vidéo mihitsy hita le nanafina zao masy zao fa mba fantatra ve hoe iza le